Vavakantsika re. Raha eo mankasitraka anao zay noho ny fahasoavanao. Mankasitraka raha afaka andray ny teninao miaraka indray zay rehetrarehetra androany. Mangeta eto zay isotro amin'ilay loharano, ilay loharano velona. Mangeta eto zay isotro amin'ilay loharano, afaka mamelona ilay tsirairay avy. Androany Andriamanitra eo. Androany aoka hihetra ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Hihetra ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sotra tompo manokantsika nandritran'izay fotoana rehetrarehetra zay miarahantsika. Tompo pasoavana ny fotoana rehetrarehetra kely na dia raha dia ohatrany hoe misy zavatra maromaro ary mifamahofao teo amin'ny fiainana. Fa kosa ny fiangonana tao anatin'ireny dia nahitany voninahitran'Andriamanitra. Ary tsy takatra ny sainao hoe fa maninona ny fiainako mandeha nefa ny olona ny sahirana. Ny antony dia izao, satria tsy manan-java mahory ianao. Amin'ny fotoana mily ianao dia vatsiny satria dia fahasoavana mikorina. Dao tsika tehaka mafy be ho an'ny Jesosy. Dao tsika andray ny afatra androany tsika, afatra tsotra, afatra efa netiko efa elaela ihany fa sarobidy loatra ary nangatahako tamin'ny tompo dia ity no afatra irahantsika androany. Salamo 3:20 no irahantsika. Salamo 3:20 ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo 3:20 andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Vona ve ianao? Atsika tsiraray avy ary. Tiako tena mba handray noty ianao androany satria sarobidy loatra ty afatra ty. Zao ny afatra ny anaran'i Jesosy. Ny mpiandry tsara. Salamo nataon'i Davida. Jehova mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandray amin'ny maitso izy, mitondra eo amoron'ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahyko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny famarinana no ny anarany izy. Zay andiny fahatelo zay no resika androany hoe mamelombelona ny fanahyko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny famarinana no ny anarany izy. Mba tiako azonao atao ambara hoe mamelombelona ny fanahyko izy. Averena mamelombelona ny fanahyko izy. Gavana malala ho antsika tsiraray avy. Ny famarinana miaraka amin'Andriamanitra dia izao. Ny fitondran'Andriamanitra dia mifamaritra foana amin'ny famelombelomana ny ara-panahy. Raha vao Andriamanitra mitondra dia tsy maintsy misy famelombelomana ara-panahy ao ambadiky ny fitondran'Andriamanitra. Tsy misy fitondran'Andriamanitra ka mitondra makany amin'ny fangatsiahana ara-panahy. Tsy misy fitondran'Andriamanitra ka mitondra ny amin'ny fiverenan-dalana. Fa raha vao Andriamanitra zay mitondra ny fiainanao dia izao foana mamelombelona ny fanahinao izy. Mitondra anao izy any amin'izay toerana ahafahan'ny fanahinao manao ino? Velombelona. Aka ohatra tsotra tsika hoe raha omen'Andriamanitra asa ianao, aka ohatra tsotra ho ahy. Ny alalanao fa asa avy amin'Andriamanitra io dia tsotra be. Asa manao ina le izy? Asa mamelombelona ny fanahinao. Asa ahafahanao manana fotoana ivavahana. Asa ahafahanao mivelatra ara-panahy. Raha ohatra ka omen'Andriamanitra fitahiny ianao, ny alalanao fa fitahiny io, hoe omen'Andriamanitra vola sy arena zany ianao, dia vola tsy mampiverin-dalana, arena tsy mampiverin-dalana. Arakaraky ny hitahinanao vao maika ianao mandroso ara-panahy. Ianao ane zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy hoe arakaraky ny ahatongavany ao am-pelantananao dia nanjavony ianao. Misy io karazan'olona sasany arakaraky izay hitahina azy mahatonga anazy miavonavina. Fa ny fitahina avy amin'Andriamanitra, fitahina mampanefitena. Zany ny fahamarinana. Ny fitahina avy amin'Andriamanitra, fitahina mahatonga anao vao maika te handroso ara-panahy kokoa. Hoe Tompo, tsy ohatr'izao ny fiainana raha tsy ianao teo.
fomba firesaka tsy hoe fomba fa firesaka tsy pasteur Josanera Jackson foana zao zavatra hoe aiza ho iza moa tsika zany zao raha ohatra ka tsy nanompo dia zao zavatra lazaina hoe pastera sura venao fa manana ny fiara io raha ohatra ka tsy nanompo sura venao fa mipetraka amin'ny trano misy anao io raha ohatra ka tsy nanompo sura venao fa mba afaka makany amin'ny restaurant raha ohatra ka tsy nanompo ny zavatra tiana hitongambana dia zao hoe zahay raha lasaka nabavy rehefa mahita zavatra hitahin'Andriamanitra anay dia ohatra vao mainka mandrehitra ao anatinay ny fitahina dia tokony mikopakafo mba hiretana mba tena kely akaikinao fitahina tokony mikopakafo hoe amen arakaraka ny hitahinanao vao mainka voakopaka ny afo ny firetana tena kely akaikinao arakaraka ny hitahinanao vao mainka voakopaka ny afo ny firetana hoe omen'Andriamanitra olona ianao mialalanao fa olona avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia olona mampanao inona zany olona mandrehitra ny ara-panahy olona mamelombelona ara-panahy mahazo namana vaovao ianao ataon'Andriamanitra connecté amin'ny olona vaovao ianao ary zany mitsodrano anao oke connecté-n'Andriamanitra ne ianao amina olona zay ampirehitra anao ara-panahy ary tsy hoe ampirehitra anao ara-panahy ihany fotsiny fa olona zay atonga ho fitahinanao ho atonga ho tahina ka atonga ho fitahinao amin'ny hafa misy olona ny any raha lasaka nabavy tsy misy karazana olona ny antom-pisiny dia zao ho fitahinao amin'ny hafa ary ho connecté-n'Andriamanitra amin'izay ane ianao fa ny alalanao hoe olona avy amin'Andriamanitra ty dia zao tsotra be arakaraky ny fandraisanao aminy ny retan'ny ara-panahinao olona mandranitra zava-panahy ao anatinao izy fa tsy olona mandranitra zavatra hakanofo ao anatinao be dia be ny fifandraisana fa raha lasaka nabavy eo misy amin'ireo olona mandrehitra ara-panahy fa misy amin'ireo indray olona manao inona mamono ny ara-panahy mba hirehetany ara-panahinao dia fantaro fa misy olona ho esorin'Andriamanitra aminao mety tena olona tena tianao olona mahafinaritra anao fa izao hoe Andriamanitra hoe tsy mamelombelona fanahy ty olo ty fa izao tapaho le relation'izy roa reo ary zany ny fanarinana raha ho anaty vanim-potoana manokana zao tsika kehitriny ny fanontaniana dia zao vanim-potoana zao ve mandrehitra ny ara-panahinao sa mikopaka anao mba ho faty rehefa samy mikopaka ihany pastera tediaviko mikopaka avy any ambany fa ty ohatra mikopaka avy any ambony nanondray dia avana malala ho atsika tsararay avy ny alalanao fa ao anatin'ny planina an'Andriamanitra ianao dia tsotra be mimirehitra ny ara-panahinao mamelombelona amin'ny fanahinao le izy ahoana tsara zay ny teboka voalohany ahoana ny alalako hoe ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ako teboka faharoa dia zao raha sarobidy amin'Andriamanitra ny fanomelombelomana amin'ny fanahiko dia tsotra be tokony sarobidy amiko koa zany ahoana tsara aveko fandroana le satria sarobidy loatra raha sarobidy amin'Andriamanitra raha ny soratana manokana amin'ny Salamo 3:20 hoe mamelombelona ny fanahiko izy raha sarobidy aminy mamelombelona ny ara-panahiko dikan'izany tokony ataoko sarobidy amiko koa zany le mamelombelona ny ara-panahiko ndry kely dia kely ny ara-panahy le amenan'le izy inona ny tiana mbara raha lasaka nabavy raha Andriamanitra ny te hamelombelona ny ara-panahiko za koa zany mila miara-miasa amin'Andriamanitra hamelombelona ny ara-panahiko amen mila manangana fiainam-panahy zay afaka ny hovelombelona hatrany rehefa namalala ny lalànan'ny afo dia tsotra be ny lalànan'ny afo eo amin'ny toerana misy oxygène sa tsy eo amin'ny toerana misy oxygène zay fotsiny lalànan'ny afo raha eo amin'ny toerana misy oxygène ny afo dia mirehitra foana fa raha vao ohatra ka foanana ny oxygène dia maty ny afo anankiray ny anjarako zany dia izao anjarako ny mitoetra mandrakarivo eo amin'ny toerana mamelombelona n'le afoko amen
tsika miandy ampivavahana itsika kely arenao ny ohatr'izay pastera tena za zany tsy mety amiko raha tsy misy fitombavaka tena tsara zany fanirianao zany fa izao koa nefa misy fotoana ianao tadidio fa naeliary nentin'andriamanitra nitokana azonao vele izy na eliary nentin'andriamanitra tany nitoerana nitokana izy rera ny tany miavana malala ny fiainam-panahinao aoka mba ho velombelona lalabava amen na apetrao amin'ny toerana afaka mamelona ny ara-panahinao foana ianao inona tia nambaka amin'izy mitoera foana mitoerana zay misy fiainam-bavaka ny fiainam-bavaka personnel nangalasika nabavy tsy anjarako manangana azy ho anao fa anjaranao manangana azy ao any an-trano any ianao tokony manana fiainam-bavaka personnel ianao tokony maka fotoana ianao hoe tompo eto aho zany a le mikopaka aloha dia kopahako mafy ny ahako teny kely akaikinao misy fotoana zany mila mikopaka personnel hoe raha tsy mikopaka personnel ianao dia anao kopakopa-tanana ny ara-panahinao kopakopa-tanana ozy izy sisa zay ianao zay miavana malala aoka ianao hitoetra mitoerana zay mamelombelona ny ara-panahinao tahaka zany koa mangala fotoana mba henona ira fiderana tia zakaiko aminao a entratsika zany misy fotoana ny nazay pastera ary ohatra ny tadomaina nazay pastera ary antan'io daholo reo ohatra ndraindray ohatra ny hoe maimaina afafy zany ianao fa ny anazy zavatra ataoko rehefa tadotombo zay dia inona nataoko alaiko ny telefonako dia mandefa hira ako le hira mamelombelona ny ara-panahy fa tsy hoe alaiko le telefona dia niralefako any mantsy dada tototry ny vovotany na hoe hira hafahafa hoe shok ozy izy alako nanany shok ndraindray alasika nabavy andriamanitra te hikopaka fa isika indray te atady amono tsotra be zany ny afatra androany tsika zany a za zany mampianariny tompo zavatra tsotra be tiako be mampianatra hoe teboka telo fananakarena teboka 5 ny ositra fa izao ny zavatra ilaina aloha ankehitriny dia zavatra tsotra be velombelomony ara-panahinao amen ary mitoera laladava mitoerana zay mamelombelona ny ara-panahinao toy sady amaranatsika azady raha lasika nabavy mbola mana fotoana ve zay ny amifiko zao mitsy sady aikana loatra koa le izy toy sady amaranako azy raha lasika nabavy raha sarobidy amin'andriamanitra ny famelombelomana ny ara-panahiko dika zany koa sarobidy amin'andriamanitra zany famelombelomana ny ara-panahiny hafa tsotra be le izy ny olona rehetra zany sarobidy amin'andriamanitra ny famelombelomana ny ara-panahiny dikan'izany zany a za zany tokony ho mpamelombelona ny ara-panahiny hafa zay olona connecté aminao aoka tsisy omaina ny ara-panahiny aoka tsisy hiverin-danana na ny ray azy aoka tsy angatsitsika ara-panahy izy tokony mahazo tombo ny olona connecté aminao tokony milaza ny olona connecté aminao hoe soa ihany fa ianao ny namako fa raha tsy ianao ny namako efa verin-danana ohatr'izay ny fisinao matoa andriamanitra miconnecté anao amin'ny olona dia tian'andriamanitra ianao ho mpamelombelona ny ara-panahin'ny olona tsotra be ny le izy raha sitraponao andriamanitra ny amin'ny velombelona ny ara-panahiko tianao koa zany amelombelona ny ara-panahiny hafa inona tokony ataoko andeha anampy ny ara-panahiny hafa mba velombelona misy teboka anankiray tiako lazaina hoe ny alalanao fa tsy eo anatin'ny sitrapon'andriamanitra ianao dia zao raha vao mamono ny ara-panahiny hafa ianao dia manao zavatra tsy sitrapon'andriamanitra zay tsotra be fa ny anjaranao hoe tompo ahoana ny amelombelomako ny hafa tombony amintsika ireo dia zao ny akamaroantsika ireo dia partenaire niveau fiangonana ny partenaire
dia olona rehefa tahina dia mamafy izy amin'ny famelombelomana ny ara-panahiny hafa. Ny ara-bolanao amelombelomana ny ara-panahiny hafa. Rehefa mba tahina ianao dia tena hoe tompo ny fitahinana amelombelomako ny ara-panahiny manodidina ako. Rehefa mba manam-potoana iny ianao dia mamelombelona ny ara-panahiny hafa. Misy olona ndraika lasaka nabavy vao mianao aminao fotsiny dia faty ny ara-panahiny. Tavan-drala mandranitra ny tavan-drala ary misy amintsika tena mandranidranitra tsara mihitsy. Vohita tena maranitra. Tsy maninona mihitsy efa mba mahita olo ianao dia na hoe tsy mahita ianao dia mba miantso kely manao hoana rahalava vao maresaka matsiaro anao ambavaka ako. Manao hoana rahalabavy eo, inona vaovao anao any? Ay, tsy resaka boty androany fa resaka mba te-hampaheranao fotsiny hoe mioriana tsara fa mifampitondra bavaka tsika. Na zay fotsiny milaza aminao mba kasotsaina olona voavy ady mivady. Miantso tapoka ianao. Aleo izaka izao. Dia miteny ianao raha anina. Ay, mpinamana be nareo, masosotra anaky anina, masosotra anaky amse. Fa tany maraina ny fo maraina ny fika manao rano mafana dia tapoka indray izy hoe hozy izy hoe mangatsika indray hono. Nienjana aminay lehilahy reto ane zay lehilahy reto zany efa topoiny mbola menimeny. Tsy mety afa-po. Hozy zao ny lehilahy sasany hoe aiza koa zany paster. Mianta be loatra. Efa andrahoana sakafo dia rehefa mba somary mangatsiatsika dia manina mangatsika sakafo afanao rahalahy. Efa nandrahoana ary ianao. Ka tsy marina ary ve zany e? Ndraindray koa rahalahy tsika ohatra mba mila tonga saina ihany menina. Dia avy miady amin'ny vadina avy mahazo mavesatra any madama. Rehefa mba miresaka aminao izy ganabavy dia mba ianao tsy maninona re zany fa soafana neny manana tokantrano mahafinaritra e. Na mahainao zay reo dia marina tokoa zany vao mahita vadina izy ka avy eo bisola. Milamina ny filona. Raha lasaka nabavy eo, maro loatra ny mpamono ny ara-panahy fa vitsy loatra ny mpamelombelona ny ara-panahy. Fa ianao, aoka ianao ho mpamelombelona ny ara-panahy ny hafa. Tena amenina mafy be avery farany. Aoka ianao ho mpamelombelona ny ara-panahy ny hafa. Teboka telo tsotra. Ny fitondran'Andriamanitra dia maninona? Maninona? Ny fitondran'Andriamanitra teboka voalohany dia mamelombelona ny ara-panahy. Faharoa, raha sarobidy amin'Andriamanitra mamelombelona ny ara-panahy, tokony ataoko sarobidy ihany kokoa ny mamelombelona ny ara-panahy. Amin'ny alalan'iny famakiko tenin'Andriamanitra, fiainam-bavaka, fiainoko hira zavatra mampahery ary ny teboka fahatelo, raha sarobidy amin'Andriamanitra mamelombelona ny ara-panahy, dikan'izany ao am-pon'Andriamanitra koa ny mamelombelona ny ara-panahy ny hafa. Iny na ny olona tsy tianao ary tian'Andriamanitra ny mamelombelona ny ara-panahy. Na ny olona ohatrany tsy metimety aminao ary tian'Andriamanitra amin'ny mamelombelona ny ara-panahy. Fantaro fa misy olona tsy mety aminy ianao androany ary mety tsy mety aminao izy androany, fa raha ampitso izy ho fitahinao anao. Raha afaka ampitso izy ho fahasoavana ho anao. Dikan'izany isika za rehefa mivavaka alohan'ny sakafo dia misy fotoana manao an'izao vavaka izao. Tompo, taio manokana na zay tsy tia anay azy. Taio na zay mpanenjika anay ny antony dia izao. Ny olona mety tsy mety amiko androany tsy fantatro izay planina n'Andriamanitra raha ampitso. Fa izao ny anjarako dia teniko ianao ngekinao kopay ny ara-panahy ny hafa hoe amen na aza mena kopaka izy efa kopay. Azosika aveo mahasamihafa an'izany. Mba teniko ianao kaikinao hoe aza mena kopaka izy hoe fa kopay ny ara-panahy. Teniko ianao kaikinao mila famelombelomana ny ara-panahytsika hoe sady mena clé de dos ihany tsika atao ambadika ato mba teny indray amin'ny ilany mila famelombelomana ara-panahytsika hoe
ataontsika hiarikitsangana kehitriny fanaio Some
izay ankehitriny ho an'ny olona tsirairay avy. Vatak'izay mba ny famelomeloman'ny fanahy no amelomelomanao ny ara-panahy tsirairay avy. Aoka ny fiainan'ny tsirairay avy ho tondraka ahotondrahan'ilay ranonaina avy aminao, ka tsisy olona maina ny ara-panahy, tsisy okina ny ara-panahy. Ary mivavak'izay tompo, ny fisinay ampianaro izay mba ho famelomelomana ho an'ny hafa. Ampianaro izay ho mba mifahasoavana ho an'ny manodidina anay ny fisinay. Tompo, ny aminay manontody apetraka eo ampelantananao, velombeloma, tario, hoento amin'ny fitondranao mba ho velombelona ara-panahy. Mivavaka manokana koa izay ho an'ny firenenao amin'ny mpitondranay, meo fahendreny reo, meo hery reo mba ho tany sambatra ilay Madagasikara-nay. Vavaka izay ho an'ny olona rehetra izay marary sy trano marary rehetra Andriamanitra. Meo fijoroana vavolombelona ny olonao mba ho famelomelomana ny ara-panahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Anokafan'Andriamanitra ny lanitra manokana ny enao, ka tsy hitsahatra ny fanasoavana anao. Anokafan'Andriamanitra ny lanitra ny enao, ka ny ran'ny olona ho mpanasoanao sy mpandrehitra ny ara-panahinao. Misaotra Andriamanitra iny. Misaotra fa manisy fiafi-manodidina anay ianao, ka lavitra ny aretiny izay. Tenao dia milaza hoe tsy akasika ilainay ny aretiny, ako fanarinana ho anay izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, sika rehetra iarahanao hoe Amen.